Ravako malala ao amin'ny tompo ho ampitomboana ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tenan'i Kristy no vakiana ny rany nalatsaka. Tenan'i Kristy no vakiana ny rany nalatsaka. Marka 4:12, 2:20 hatramin'ny 5:20. Tamin'ilay fiaraha-misakafo farany izay niarahan Jesoa sy ny mpianatra dia nisongadina tao ny fanorenan Jesosy Kristy ny fanasan'ny tompo. Niala tamin'ny fankalazana ny Paska Jiosy miditra amin'ny fankalazana ny Paska Kristianina. Niala tamin'ny fankalazana ny Paska ranofo miditra amin'ny fankalazana ny Paska ra-panahy dia ny fanasan'ny tompo. Asongadin' Jesosy eto arak'izany ny maha izy azy ny fanasan'ny tompo dia reto zavatra roa reto. Anankiray voalohany dia ny maha fanasan'ny tompo ny fanasan'ny tompo dia satria tenan'i Kristy io no novakiana. Ary ny faharoa dia ny hoe rany Kristy io no nalatsaka. Ny fanasan'ny tompo dia tenan'i Kristy no vakiana. Hoy ny voalaza manao hoe ary raha mbola nihinana izy, Jesoa nandray mofo ka natolony ka noho nefa nisaotra dia novakiana ka natolony ary nataony hoe raiso ity no tenako. Lay tenan'i Kristy novakiana ka natolony. Ny mofo tsy misy masirasira dia mofo fankalazana ny Paska, mofo izay tsy misy fahotana, tsy misy faharatsiana, tsy misy fahalovana. Entina ilazana an Jesosy lay tsy misy tsiny, lay tsy misy kilema, lay mofo madio kanefa dia novakiana. Zany hoe notresahana, notapahana, notriarina ny tenan' Jesosy Kristy. Ny mpandray fanasan'ny tompo izay mandray fanasan'ny tompo arak'izany dia zary lasa miombona amin'ny Kristy, lay notriarina, lay notapatapahana, lay nopotehina. Zany hoe tonga miombona amin'ny Kristy izay nopotehina ny mpandray fanasan'ny tompo. Nopotehina tao amin'ny fahoriana, tamin'ny fizahan-toetra, tamin'ny fijaliana ary tamin'ny fahafatesana i Kristy. Ka ny mpandray fanasan'ny tompo dia tonga miombona aminy amin'izany fahoriana sy fijaliana ary fahafatesana izany. Fa ny zavatra faharoa izay maneho ny maha izy azy ny fanasan'ny tompo eto dia ny hoe ny fanasan'ny tompo ihany koa dia tsy tena novakiana fotsiny fa ra nalatsaka. Hoy ny voalaza manao hoe dia nandray kapoaka izy ka noho nefa nisaotra dia natolony azy ka dia nosotroana izy rehetra izany, aroa izy tamin'izany. Ity no ranony rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Ity no rako izay alatsaka hamonjy ny maro. Fantatsika tsara fa feno fahalotona izao tontolo izao, feno fahalovana ny tany, ka dia ny rany Kristy no nalatsaka. Ny rany Kristy no natete, naparitaka tamin'ny tany, anamando ny tany, hamonto ny tany, ka hitondra fanadiovana ho an'ny tany. Tsy maintsy nalatsaka tamin'ny tany ny rany Kristy, hitondra fanadiovana ny tany. Koa ny fanasan'ny tompo zany, raha mitenin'i Jesosy manao hoe ity no rako izay alatsaka, dia midika ho fandraisana fanadiovana ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo. Fantatsika tsara fa ny Paska Jiosy dia tsy maintsy lay tsaroana tany Egipta dia tsy maintsy nisy ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema.
ka ny rany dia natete tamin'ny tolam-baravarana sy tamin'ny tataon'ny varavarana zanak'Israely mba hahazo ny famonjena mba ho afaka mifandringanan'Andriamanitra tany Egipta izy. Dia midika zany fa natete ny ranony zanak'ondry hahazoany famonjena. Dia indro ary ny rano Jesosy Kristy ilay zanak'ondry tsy misy kilema no nalatsaka hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ry havako malala ho mitompo, avery soratra masina mandrakariva fa raha miresaka hoe kapoaka isika. Kapoaka dia miresaka ny fijalian'i Kristy araka ny teny hoe raha eo raha azo atao hoe sory amiko ity kapoaka ity. Sy izay noteneniny tamin'ny mpianatra hoe ianareo va hisotro amin'izay kapoaka hisotroko, entina ilazana ny fijaliana sy ny fahoriana izay nahazo an'i Kristy zany. Ka raha toa ka io kapoaka io no nalatsaka tamin'ny tany, io no natete sy natao hamonto ny tany, dia midika zany fa tsy maintsy mahazo anjara amin'io raha io ny olona, tsy maintsy voapitika io raha io, tsy maintsy voatete amin'ny olona io raha io vao mahazo famonjena izy. Ny fanasan'ny tompo zany ry havako dia fanekeny Jesosy Kristy mizara ny fiainany, ny tena no tapatapahana ka manana anjara amin'izany ianao. Ary ny rano nalatsaka ka namonto ny tany, namonto anao koa hiala amin'ny fahalotona sy ny faharatsiana rehetra. Tonga fiainana ho antsika araka izany ny fanasan'ny tompo. Ry havako malala, aza faly fotsiny isika mandray ny fanasan'ny tompo ho toy ny fifalian'ny olom-bovonjy, fa tsarovy fa misy ny raha latsaka tao, tsarovy fa misy ny famakina ny tenan'ny tompo, ny izay nalatsaka ny aina. Zany mahatonga antsika fiangonana mahatsiaro mandrakariva ao amin'ny fanasan'ny tompo ny fijalian'i Jesosy Kristy, ny fahafatesany, ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, satria midika ho fahatsiarovana an'izany ny fanasan'ny tompo. Dia mampahery antsika kristianina rehetra ary, indrindra isika mpandray fanasan'ny tompo, iombona sy handray fiainana amin'ilay tena izay nozaraina, novakina, nopotehana ho antsika sy ilay raha izay nalatsaka ho famonjena antsika. Eo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zay noho ny amin'ny asa-pamonjena izay nataonao tao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra noho ny amin'ilay tena izay novakina sy ilay raha izay nalatsaka ho fanadiovana sy ho famonjenanay. Mahatsiaro zay ny fiainan'ny mpandray fanasan'ny tompo, anana fiombonana aminao ary hiompiainana aminao tanteraka. Fa mahatsiaro zahay mivavaka manokana ho an'ireo izay tena iray aminay, ho an'ny malagasy toa anay, ho an'ireo izay sahirana amin'ny fivelomana, ireo izay ao anatin'ny keresy anoanana lava. Jesosy mba vonjeo ireny taninay ka vonjeo ny vahoaka malagasy eo aminy. Fa mivavaka ihany koa zahay ho an'ny mpiray tanirazana aminay handala ny fahamarinana sy ny fahitsiana, ny fitiavana sy ny fifankatiavana haneo mandrakariva, fa zany mamalagasy kanefa koa mahampianatra ao. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen.